Ya, voalohany indrindra aloha dia miarahaba antsika amin'izao fahatongavany Marc Tandaza eto mamontsona amin'ny investituran'ny président. Hitantsika amin'izao fotoana izao moa zany fa tena olo manakaja tsoforoana ny tonga teto ary betsaka ny vahoaka malagasy izay nanatrika nyity androany. Raha ny vaovao azo dia nanomboky maly hariva tamin'ny enina dia efa feno vahoaka teny amin'ny sisiny Mahamasina teny. Ary voalisokatra ny vavahady tamin'ny enina marana andao dia efa olo amin'izao teto izay zany nopirofo manamarina fa hatramintsika miresaka izao io dia tena mambahoaka i président. Hatreto aloha dia tena mitoka amin'ny tendany le pirofo, tena mitoka amin'ny tendany hoe tena mambahoaka i président Andry Rajoelina. Kararina izy mba ho Katmandan eto amin'ny firenena. Marc Tandaza mitsojany ny président Andry Rajoelina Katmandan. Raha zao no jerevana zao toedrara zao dia mahafinaritra aloha ny ety Mahamasina. Tandaza Marc, futur député de Madagascar. Dia vakasitraka vidana be tao armena dia tsotso miroso amin'ny asa atsika ary miantso ny mpanohitra atsika rehetra ao amin'ny sehatra politika aloha hijanona amin'izay ny lolony satria ny tanjona Madagasikara manoso non manana tanjona manokana ny filoam-pirenena jiaby tonga io tsy maintsy manana fomba izay hitondrany Madagasikara fa zao ao anatrehan'izay rehetra zay tsy maintsy misy ny sembatsembana ao anatiny. Ataontsika ohatra zao tamin'ny mandat voalohany izay natao amin'ny filoam-pirenena teo dia nisy aletina izay nalaza tsisy azo atao anatin'izany anie filotaona antsika niheritra atao anatin'izay dia zao io mangataka amin'Andriamanitra tsika mba tena iroso ary efa hitantsika sodarana rehetra ary efa hitantsika ny zavatra nataony ka dia amin'ny ankapobeny dia iroso atsika atao hitambatra aloha ajanona amin'izay le adiady fa ny fampandrosoana Madagasikara tonga dia jerevantsika safidiny azy amin'ny toerana rehetra ny tsy maintsy misy natao hoe mpanohitra raha tsy misy koa ny mpanohitra dia tsy hita zavatra anina atsika fa zao fa rehefa zavatra anankiray hitanao mandeha io aloha ajanona le ady fa alohantsika hitodika satria tsy tombontsoan'olo vitsy no zavatsika fa tombontsoany be sy ny maro zao efa lany amin'ny fomba tena misaotra Andriamanitra andrinanahary natosana izao tontolo andro an'izao satria zava-dehibe tokoa zao fiainana Andriamatofiloha amasom-bahoaka izao ary velom-boly tokoa zahay vahoakany koa satria anisan'ny fidy an'Andriamatofiloha tamin'ny fifidianana tamin'ny 16 novambra teo ka dia velom-boly izay satria nahazo vokatra tsara ny distrika ny Kongo tamin'ity fifidianana ity satria izy ny voalohany ao amin'ny faritra fitovonana ka noho izany dia mintsy mananteny zay fa hitsidika sy hijery manokana amin'ny distrika ny Kongo Andriamatofiloha zay ny etetany vahoaka ny Kongo mba hisidina Andriamatofiloha ary mba andehanana Andriamatofiloha any amin'izany atao distrika ny Kongo zany mba hivanianana ary hitafatafany amin'ny vahoaka ny Kongo satria mifidy anazy ireo vahoaka ireo manantena fampandrosoana ireo vahoaka ireo ary manantena koa androso ny vahoaka ny Kongo satria araka ny tenin'Andriamatofiloha tsisy distrika dino ka noho izany dia mba hanatin'izany distrika ny Kongo hoe tsisy distrika dino zany ka mihitsy manantena zay fa ho avy any Andriamatofiloha ary zay koa vonona andray anazy satria mahavelom-bolo any vahoaka ny hoe vato azo ny distrika ny Kongo satria fatatsika tsara zany Kongo zany fa manana candidat nilatsaka ho filoham-pirenena kanefa dia nampisehoanay amin'ny vahoaka rehetrarehetra fa i Kongo dia tsy miala amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary dia nipofono zany fa dia eo akaiky ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny vahoaka ny Kongo na izany aza dia mintsy matoky zay fa mba hitsidika ny distrika ny Kongo amin'izay Andriamatofiloha indrindra ny fampandrosoana amin'ny faritra iny satria maro ny fampandrosoana zay tianay androso ary tianay ho avoazana satria zany natao hoe fampandrosoana manakaiky vahoaka ka dia mintsy manantena zay fa nanatanteraka an'izany Andriamatofiloha amin'izany eritreritra ny vahoaka ny Kongo zany mba iroso amin'ny fampandrosoana bebe koa dia makasitraka makatela fa dia masina ny tanindrazana Kongo tsy maintsy mandroso araka ny filamatra zay apetraka aika dia mintsy manantena eto koa dia misaotra any mpikambana rehetrarehetra indrindra zay ao amin'ny maha-coordinateurany AFFA zay nitarika ny fampandaniana ny président tany izay ao amin'ny AFF teo koa maha iparana koa dia nitarika an'izany tamin'ny fampandrosoana ny Andriamatofiloha ka dia misy manantena zay fa miarahaba aloha ny filoham-pirenena hajaina Andry Rajoelina izay navita ny fianianana androany tsapa sy hita fa betsaka ireo ataontsika hoe asa fampandrosoana vita tao anatiny 10 taona izay nitondrana izay indrindra nanomezany vahoaka azy ny fahefana feno indray ahafahany manohy ny asa fampandrosoana misy ny vita betsaka tokony mba atao
tena zava-dehibe dia ataotsika iray saina ary ifanetanantsika ahafahantsika mitondra zany atao hoe asa fampandrosoana miaraka amin'ny filoha zany tsy vita tokana ny asa fampandrosoana fa fiarahamientana ao anatin'ny fahasamihafana ho tanjona andao ajanontsika zany atao hoe ady la politika fa ny tombotsoa ambony ny tombotsoa ny tanindrazana iombonana no jerentsika fa fotoana zao iarahantsika misaraya ahafahantsika mitondra ny anjara publika amin'izany asa fampandrosoana satria tena lehibe loatra zany atao hoe tanindrazana izany ka raha mahatsapitsika hoe ao anatintsika zany fitiava-tanindrazana izany dia andaotsika hoe hanoka tanindrazana iaraka amin'izay hoe mpitondra voafidy ny vahoaka rehetra tsy akanavaka ka hametana azy amin'izay asa masina iarahantsika miombona izay. Raha ho an'ny faritra Moronani manokana dia mbola betsaka ny asa tokony atao indrindra ireo sekitara primaire rehetra izay tena hoe fanohitra ny asa fampandrosoana ireo dia zahana hipasoa ny faritra Moronania indrindra ny fanamboarana ny lalana intercommunal mba ahafahany vokatra mivoaka avy any amin'ny vohatra satria raha toka tena hoe betsaka be ny vokatra izay amtenaina ho azontsika mity mandamana araka ty dia tena hoe ny lalana zany jerevana voaindrindra rehefa vita ireo dia fanindran-dalana amin'izay ny fandriam-pahalemana satria manana asa manana fototrasa ny vahoaka dia mandry fahalemana manaraka izany ny ankoatran'izay moa ny asa fampandrosoana tsy maintsy arahamienta ny herivelona rehetrarehetra satria izahay amin'ny Moronani dia anisany voalohany tafam-pandaniana ny firenena manantena izahay zany fa tena hoe tsy ho diso anjara amin'izay asa fampandrosoana avy ity fotony izay. Ny fandriana araka ny lazay ny ministra ny travaux publics dia efa voatolotra ny tolotr'asa ho an'ireo entreprise hanao azy ka eo andalam-panatanterahana zany izahay dia sarika tanteraka ny ahafahany avitany zany ary mijery tanteraka ny tombotsoan'ny faritra manontolo faly ny faritra tsy mandrefana manaraka an'izao fianianany fipirenena ho any mandany faharoambany zao. N'antony dia tsotra izahay atao faritra tsy mandrefana dia agnisan'ny faritra zay ataoko hoe nahazo tombony manokana tamin'ny fipirenena ny Rajoelina tamin'ny mandat voalohany dia mahafaly anay dia hoe mitohy ny asa mitohy fampandrosoana hitombo hatrany ny fampandrosoana zay hita ao faritra tsy mandrefana. Raha tsy hiteny aho afa-tsy ny ao tamin'ny tanàna ny Toliara izay tena miova tanteraka amin'izao fotoana zao sy ny fotodrafitrasa ilaina andavanandro rehetra toy ny sekoly ny toeram-pitsaboana sy ny terrain samihafa ho ny district sasany izay mandrafitra faritra tsy mandrefana izany hoe ny district sivy dia ho izahay hoe makasitra ary miandrana koa ny tohizany zany. Na ny lazany filoham-pirenena teo hoe tametraka ny atao hoe fijerena ny isam-batan'olona sy ny tokantrano inoanay zany satria hitanay fa efa mipaka sahady amin'ny fiaina andavanandro tokoa ny asa natao tamin'ny mandat voalohany iverinay fa ny fitohizany zany dia hipaka ny tokantrano sy ho an'ny isam-batan'olona tsoenay avy. Ny filoham-pirenena dia efa nijery foana ny lafinarany sosialy ny faritra tsy mandrefana ary ny fantatsimo ray manontolo raha tsy teny akoana ny fantaranoisy misy koa izay misy pipeline misy ny barage maro ny anay ao faritra tsy mandrefana zao amin'izao fotoana zao dia hamboarina ny barage ao Sakamare ao Benenitsy, hamboarina ny barage ao Antaly ao Fotadrevo ao Magniry ao district Ambaniry. Izany hoe raha fitirina dia izany hampitombo ny vokatra ara-tsakafo sy ara-piharina izay miantraika bebe koa amin'ny lafiny sosialy amin'ny faritra tsy mandrefana dia izahay hoe tsy mahagaga anay zany ary miaraban'indreo matofilo ary miarahaba ny malagasy tsy vaky volo satria dingana ray goavana ny lalovatsika izany hoe ny zava-misy zao dia fandreseny vahoaka malagasy ray manontolo na ny mifidy na ny tsy mifidy amin'indreo matofilo satria rahantsika malala fa manomboka zao dia filohan'ny malagasy ray rehetra tsy ankanavaka izy mazava koa ny vina zay napetrany na tamin'ny fampielezan-kevitra zany na tamin'ny kabary zay natao teo fa mijery ny sosialim-bahoaka izy
anao ny farahery ary nanotanana ho an'ny herivelona rehetra afaka hiara-iasa aminy ka eto zany a velom-bolo zay avy any amin'ny fahadidiana satria ny fampandrosoana zay efa natomboka dia hitohizana ary koa raha ny fahitanay azy a dia avo efatra eny na dimy eny mety eo ambonin'izay ara ny vitesse ny fampandrosoana any aminay ka misaotra makaterina ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na ny voninahitra anjolany anazy. Tanisa vina maromaro izy teo andreva toko-gouvernoura ho an'ny diana zany inona ny tena mainka aloha izao? Ianay moa tena efa mandeha na ny lafiny fananganana fotodrafitrasa na ny fitsinjovana ny sosialy vahoaka fa ny fanohizana indrindrandrindra ny fitsinjovana amin'ny lafiny fampandrosoana ny aina ambanivohitra zay zany ny tena hitanay hoe maika ary manohy no atao satria efa mizara ny karatany sy ny titre faobea efa mizara ny titre vera Falmiarabantsika vahoaka malagasy tenako tsisy moa nandrima tao fa vaovolo fidô coordinateur provincial ny Faritany Toliara. Eto zahay miarahaba ny malagasy ary miarahaba ny filoha vaovao ary lany demokratika ny malagasy ka eto zahay amin'izao tonga androany zao fifaliana bevata ary ravoravo koa amin'ny zao fatongavana vahoaka malagasy tonga rehetra zao ka eto zahay émergent de Madagascar dia tena anisany manona ny filoham-pirenena Andrinina Rajoelina hatramin'ny farany ka zay mahatonga anay tongavana eto androany fifaliana bevata ao amin'ny tafotafo no tolotsinay ny vahoaka malagasy tonga eto androany ary isahora koa ny namana rehetra manderana Madagasikara tonga eto amin'ny zao zavatra androany zao andro be ao an'ny malagasy aloha zao androany zao zay ny mahatonga zany no fifaliana bevata atolotsika ny vahoaka malagasy sao fa tomponay malagasy Monsieur Edmond avy amin'ny district Niapani andrefana voalohany tena dia misaotra ny malagasy rehetra izay nahavitana izao andidy goavana amin'ny fahalanian'ny président ka nametrahana azy amin'ny toerana misy azy izahay any antsimo dia vonona hatrany ary tsy mihambahamba ny fanohananay ny président satria betsaka ny fotodrafitrasa betsaka ny fahasoavana zay entiny aminay any indrindrandrindra fa ny famboarana ity lalana RN13 sy RN10 tena mahafapo anay ary hiezaka izahay hiara hiasa sy hanohana azy amin'ny manaraka ary mangataka azy ndray ary hialy azy mba hilatsaka na dia efa vita koa ny mandat 5 taona tao sady ampilamina na ampitonina izay ny rambesiny vahoaka malagasy atao koa zava-dehibe iny amintsika koa anantanana antsika mba hotony amin'izay sady hitsinjo any Madagasikara hiara hiasa Madagasikara amin'ny fampandrosoana